Tokantrano miisa 7,4 anatin'ny kaomina Antananarivo renivohitra sy ny manodidina miampy ny Aotsoamasina sy Fianarantsoa ary tokantrano iray etsy tratran'ny Kere avy any atsimon'i Madagasikara no hisitraka ny fanampiana ara-tsosialy indray tao anatiny enim-bolana izay anompoka ny volana Martsa ho avy izao raha ny fanadihadiana natao teo anivon'ny FID. Ireo fianakaviana efa nisitraka ny tosika fameno teo aloha ihany no ahazo saingy mbola voasokajy anatin'ny fianakaviana tena sahirana tsy tafarina amin'ny fiainana hatramin'izao raha ny tatitry ny fanadihadiana. Ilaza moa ny FID fa tsy misy intsony ny fisoratana anarana vaovao eny anivon'ny fokontany ho an'io tosika ara-tsosialy vaovao io. Taniely afa ny vidinany fotony amin'izao fotoana izao ataony eo anivon'ny FID no hamaritra ireo tena mbola mila tosika ara-tsosialy ka hisitraka ny tosika fiatrehana ny voina sy fanarenana sy ny tosika vonjaina manomboka ny volana Marsa ho avy io raha ny fanadihadiana natao. Tsy misy ny fisoratana anarana vaovao fa ireo voasokajy sahirana aorian'ny fanadihadiana no hisitraka ny tosika ara-tsosialy raha ny fanazavana. Tonga ny olona ngamba ny mety mieritreritra hoe mitohy ny tosika fameno dia satria misy fomba fiasa ao anatiny mitovitovy amin'ny tosika fameno. Zany hoe ireo fianakaviana tena mbola ao anatin'ny fahasahiranana lalina dia ahazo anio fanohanana avy amin'ny fitondram-panjakana io fa tsy hoe mitohy ny tosika fameno akory. Zany hoe ireo faritra zany nisy ny Covid-19 zany zay nisy raha ny taremarika ny jerena dia tena vomafy teo ny olona nahazo an'ilay valana retina, teo ny narary, teo ny nisy tratran'ny fahafatesana dia ireo faritra ireo ny jerena. Ny tetika sankonana miatrika izay azona vola 5 alina ariary isam-bolana mandritry ny 5 volana ho an'ny fianakaviana sahirana miisa 737 alina tokantrano. Ny ankonana miarina, ny asa avitra ary ny tosika vonjy aine izay vatsiny banky iraisam-pirenena vola hatrany amin'ny 570 tapitrisa dolary ireo tetika asa vaovao amin'ny tosika ara-tsosialy manomboka zaraina ny volana Marsa ho avy io.